Mantolo min'Andriamanitra tombonandro na vozo maraina mifamindrapony maimaim-poana noho ny foazantsika atao anaty herintanjaka sy fahasalamana. Mety misy zavatra maro be dia be vetsiky fa mbola tsy mandeha amin'ny loany, mbola tsy misokatra, mbola tsy miova, mety hoe mbola tsy mivoatra ihany koa fa andeha isika hanao ny sitrapon'Andriamanitra ampisaorana isaor'Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy matsiaro ny tenina mpanoratanao amin'ny Paoly apôstôly mpanomponao. Mampianatra anay momba ny sitraponao fa hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ankasitrahana indray zao maraim-baovao zao sekoly maraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fanahinao, misaotra ny amin'ny fanosoranao zay mampianatra anay avy ao anaty indray ahafahanay mahalalanao bebe koa, ahafahanay mifankahita aminao, misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy zay tonga eto misaotra tompo ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fananarana, ny fanotsiana, ny fampianarana, ny fampatsehivana. Mankasitraka anao indray zay ny amin'izao tontolo andro misokatra zao ny herinandro ity volana jona ray manontolo ity, averinay aminao ny voninahitra fa mendrika ho anao zany satria tsy eo amin'ny takatry ny saina, tsy eo amin'ny takatry ny saina ihany fa hatrany amin'izay mety tsy ho takatry ny sainay, hatrany amin'izay tsy ho tratry ny kajy ny saina maha-olona, dia nampianarinao zay hisaotra anao sady mihavoninahitra anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety mamerina fiarahabanantsika indray, mamerina fiarahabanantsika hatrany tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika tsiraray avy. Amen. Zavatra ho resahantsika androany dia momba ny famoronana sy ny zava-baovao. Amen. Ho antsika tia nouveauté zany dia androany maraina aheno ianao ny zavatra tian'Andriamanitra hitondrahana ny fiainantsika. Amen. Anomboako azy dia mampatsiaro hatrany fa ny zavatra rehetra ao am-pon'Andriamanitra dia famonjena, ary ny programa tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika dia tian'Andriamanitra hiatraika ao amin'ny fanjakany. Famonjena sy fanjakan'Andriamanitra io zay midika famonjena zay very. Rappel kely zay fa hitondra zavatra be dia be ao anatin'ny fomba fiatrentsika fiainana, ny fametrahantsika ny important amin'Andriamanitra ao anatin'ny fony. Dia antsika no mikijery amin'ny Genesis toko voalohany ao tsika no andray efa mpahirezana dia aveo hiditra amina pratika-piainana. Amen. Raha tonga dia resaka le pratika-piainana dia tsy ampy le izy fa hiverina mihitsika amin'le hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny antony ny fahombiazana hita maso dia tonga zava-poana eo mason'Andriamanitra rehefa tsy ao amin'ny programany. Ny fivoaran'ny fiainantsika zay tiany dia lasa zava-poana rehefa tsy ao amin'ny programany. Zany hoe mihoatra noho le nao tafita ny programany dia miverina amin'ilay fampidirana teo ao hoe ny programan'Andriamanitra enao voavonjy ary enao mizara famonjena. Zay anankiroa zay averiko enao voavonjy dia enao mizara famonjena. Dao merina an'izay tsika za voavonjy hoe dia za mizara famonjena. Amen. Rehefa voavonjy ianao dia mila mitahiry ny famonjena voarainao. Amen. Ary tsy hoe mitahiry fotsiny fa mizara mampafantatra izany any amin'izay mbola very. Dao tombontsika ny Genesis toko voalohany andiny voalohany ary. Genesis toko voalohany ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Vao manokatra Baiboly dia io ny verset voalohany. Ny io andalana anatin'ny Baiboly voalohany io dia midika zay teneko hoe hiverina ny mifototsika dia hianatra pratika fa tsy hoe teknika. Io verset voalohany io dia manambara fa misy ny voalohany. Manaraka tsara tsika ozy izy le verset vao manomboka hoe tamin'ny voalohany misy ny voalohany. Mila misokatra zany ny masontsika, ny ao anatintsika, ny fiainam-panahintsika fa raha misy ny voalohany dia maninona? Misy koa zany ny farany. Ianao eto ambony tany io zany tsy mandehandeha amin'izao fa nisy fanombohany ianao. Ino io fanombohany io? Ianao teraka.
ary misy ny fiafaranao mizara anankiroa. Raha tonga ny amin'nyrao any lanitra Jesosy manjavona ianao. Raha tsy tonga ny amin'nyrao any lanitra ianao dia passage ny fahafatesana. Tsisy ankoatran'izay. Fa manino zany ny resahana? Satria raha tsy resahana zany dia tsy hiomana ianao. Nefa raha mareo marika nareo ny fiainana ohatran'ny lalàna. Ny lalàna mivoaka eo amina toerana anankiray, eo amina firenena anankiray rehefa décrété iny lalàna iny dia ohatran'ny hoe fantatry ny olona rehetra iny na tsy fantatrao ary. Misy anarana moa zay fa tsy tadidika anaran'izay ho an'izay moyen'izay hoe toute loi manana vao mivoaka na mbola tsy henonao ary dia miala tsiny aminao mpampiatra lalàna fa matoa efa mivoaka iny dia miatra. Tsisy zany le hoe za tsy nafantatra, za tsy nandre, tsisy an'izay fa vao mivoaka iny any amin'ny mety hoe tsy haiko journal officiel na ohatr'izay dia ny dikan'iny natao hiatra. Mihoatra noho izay ny momba ny fiainana. Tsy hoe tsy namantatra momba ny farany le olona dia tsy hiara ny farany. Tsy hoe tsy namantatra momba ny Jesosy izy dia hoe tsy ho tsaraina mifanaraka amin'izay. Baiboly dia milaza fa raha pino ianao izy raha kristianina ianao zany dia ho tsaraina arak'izay fantatrao. Fa raha tsy kristianina dia to dia very fotsiny. Tsy haiko raha azonareo ve zany? Tsy misy idirany hoe ka za tsy naheno. Zay no mahatonga antsika mila misaotra an'Andriamanitra fa anisan'le nandre za sy ianao. Ary zay no mahatonga antsika tsy tokony ho tafandromandry koa fa hivavaka ho an'izay toerana sy faritra mety mbola tsy nandre. Le resantsika hoe mandre tsy hoe maheno satria zao zay vao nandeha akaty dia feno mpitoro filazantsara isaky ny tsena. Fa mibaraingo miaino ve ny olona. Fa zao efa nandefa Andriamanitra. Asika ve le izy? Verina amin'izay ato tamin'ny voalohany. Misy ny voalohany ary misy ny farany. Ary aoriana ny farany dia afaka nisy voalohany vaovao. Asika ve zay? Zany hoe isaky misy fanombohana dia misy famaranana dia afaka hisy fanombohana vaovao indray dia hisy famaranana indray dia ohatr'izay hatrany hatrany. Io voalohany voalaza amin'ny Baiboly io dia Jesosy. Satria ny boky ny Apocalypse izy ny se révélé tamin'ny jaonina apôstôly hoe za ny voalohany ary za no farany. Jesosy no mahalala ny voalohany ary izy ny mahalala ny farany. Aiza ho aiza ao anatin'izay zany tokony hijoroantsika kristianina. Ianao mety miatrika any andavanandrom-piainanao miaraka amin'ireo zavatra be dia be mety hoe manahirana eo amin'ilay maha olona. Fantaro zany fa raha Andriamanitra ny voalohany izy anko ny farany dia ataoko amin'ny teny frantsay sady ridicule ny stupide raha eo ampovoany ianao tsy miaraka aminy. Averiko. Raha izy ny voalohany dia izy koa ny farany dia eo ampovoany ianao tsy araka aminy dia sady ridicule ny stupide. Zay no mahatonga le Baiboly mampafantatra. Vao manokatra ny Baiboly ianao tamin'ny voalohany Andriamanitra inona ny tiany tenenina. Tsy mipotrapotra ho azy ny zavatra hitan'ny masonao ary ny fiainanao tsy mandehandeha ho azy zany io. Hitanao tenen'ny pasteur sandratra teo. Tsy hoe mitsangana ny tananao izy dia ohatrany hoe lojika. Tsy lojika zany. Misy Andriamanitra mihazona, misy Andriamanitra mitahanao, misy Andriamanitra miaro ny fahasalamanao. Amen. Inona zany no tokony ataoko anatin'izay fampidiran'izay? Mila mamantatra sy mametraka fanontaniana amin'ny etaeta hoe inona moa zany no tokony ho ataoko? Ary Andriamanitra no tokony anontaniako satria izy ny voalohany ary izy ny farany. Ahoana ary ny pratika tsotsotra anatin'izay? Bon, za paster eto mbavaka fa tena tianangana trano 520 ok arany. Fa inona ny faran'izay? Ny faran'izay dia ho levona ny tany sy le building 20 dia ho atsanganao. Vonina amin'izay ve aloha zany ianao? Azontsika ve? Dikan'izay tsy hoe tsy anangana fa tsy natao hametrahana fo ny tany sy ny zavatry ny tany satria le Andriamanitra miteny fa misy ny voalohany ary misy ny farany. Misy fiafarany avokoa izay rehetra ataon'ny zanak'olombelona na ren'le mpanao faran'izay ratsy indrindra izay tiany Jesosy. Satria tsy ny zavatra ataony ny tiavan'Andriamanitra azy fa le olona anatin'ilay fahaverezana mihitsy ny tian'Andriamanitra ho averina sy ho vonjena. Azontsika ve? Maneho ny verset voalohany tamin'ny voalohany fa misy ny voalohany. Ary avy hatrany dia manambara izy fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Maneho ny fisian'Andriamanitra anton'izao rehetra hitan'ny maso zao fa izy namorona
zao hita maso zao. Zay mahatonga antsika andro mianatra mombany hoe ny famoronana sy ny zava-baovao. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra sy ny tany dia tsy nipotra ho azy. Io ilay karazana fampianarana voiziny zao tontolo zao izay manala an'Andriamanitra. Amin'ny dika teny miady izy dia hoe laïcité, manala an'Andriamanitra. Sady stupide, ridicule, satria izy ny voalohany, izy ny farany, dia ampovoany ianao zany, ianao inona? Azontsika ve ilay izy? Amin'ny dika teny mahitsy izy, amin'ny dika teny miady izy laïcité, fa amin'ny dika teny mahitsy izy tsy finoana. Atsangano tana zay maheno aloha fa mety tsy izay no tianao eno fa izay no zaraina androany. Halleloja. Tandremo mamakivaky ny fiainana, hitady fahatafavoahana sy fahombiazana tsy misy Andriamanitra. Zay zany anankiray manaraka ihany koa. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, tsy mipotra ho azy zany ny lanitra sy ny tany. Tsisy an'izany hoe nirefitra ho azy dia nisy jiro tampoka. Tsisy an'izany. Misy fototra ny zavatra rehetra, misy loharano nipoirana, zay Andriamanitra. Karazana finonom-poana mametraka fa mitrangatranga ho azy ny zavatra rehetra. Adrandray ihany koa dia mbola manana izay finonom-poana izay na dia ny zanak'Andriamanitra aza. Miovaova ho azy eny ny fiainako e. Miova miaraka amin'ny fotoana. Tsy miaraka amin'ny fotoana ny fiovanao fa miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'ny teny, tsy renesina isan'andro mandritra 50 taona, fa miaraka amin'ny teny, enindray maraina dia tonga dia ampiarina. Zay mahatonga pasteur namerimberina foana teto raha tadidinareo hoe tsy hoe rehefa mihaino teny maharitra ianao dia miova ho azy. Tsy miova ho azy zany ianao, fa mandray fanapahan-kevitra ianao avy amin'ilay teny namangy any amin'ilay tokony hiovanao. Ina izao no tokony hiovana hatreto? Mila mamantatra amin'ny farany ianao. Dikan'izay raha voanao zavatra ianao manomboka andro amin'ny maraina, fantaro fa misy farany, ary io farany io miandry ianao, ary misy zavatra miandry ianao aorianan'io farany io. Alleluia. Zay mahatonga antsika mila manamboatra ny fiainantsika, tsy mahazo manaonao foana, tsy mahazo manao adaladala, tsy mahazo manao zavatra tsy voahevitra. Nisy remarque anankiray izay nataon'olona rehefa tany États-Unis, satria États-Unis tena mivavaka taloha. Asika hoe taloha. Ary tena nampidiriny zareo tao anatin'ny fomba-piainana isan'andro mihitsy hoe mivavaka isa-maraina ny mpianatra, mivavaka eo anoloan'ny saina dia mivavaka ho an'ny États-Unis d'Amérique, satria ireo olona izay nanangana an'ilay firenena dia nanana an' Jesosy sy tery ny amin' Jesosy. Rehefa nesorony izay satria laïcité, dia nanomboka ny famono amin'izay ny mpianatra misy mitondra basy, vaovao renareo zany. Teo izy ilay ray aman-dreny mpianatra kely nanao remarque hoe amin'ny fomba ahoana moa izy no amin'ny fomba ahoana moa no isiany fiadanana ny an-dakilasy nefa ary Jesosy nesorona tany an-dakilasy. Dia za mahita fa raha nesorony zareo Jesosy tsika amerina, dia tsofina rankony zareo koa amerina. Fa io raha vao tsisy Jesosy tsy mandeha zany io. Satria le mandeha tsy le mandeha hitany masontsika tsisy Jesosy. Azontsika ve zany? Reny zavatra be dehibe mandeha reny ny tena marina, prinsipa an'Andriamanitra no nampiariny zareo tsisy Andriamanitra. Fa mihoatra noho izay ny fananantsika an' Jesosy tsy principe de Dieu fa principe avec Dieu. Ao Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izay midika ihany koa fa efa nisy melohan'ny fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny ao anatintsika nampidirin'i Jesosy tsy fanjakan'ny lanitra fa fanjakan'Andriamanitra. Satria tsy mahazo misy voary ao anaty voary. Interdit spirituel zany izay napetraka Andriamanitra. Izay mahatonga midevoly raha vao mitady hiditra anaty olona anankiray, na tafiditra anaty olona anankiray, illégal zany. Fao verset anankiray zay fao Genèse 1:1 zay resantsika izay, dia ohatr'izany sady ny arena ao ambadik'ilay izy. Ohatry ny ahoana loatra zany ny zavatra azonao io raha mba hainao mamaky Baiboly isan'andro. Tena mitsetra mihitsy ny lanitra mainao zany. Andraiza ny arena azonao raha mba manokatra Baiboly nao isan'andro. Verset anankiray zay resantsika izay. Amen. Ny voary tsy mahazo mitoetra ao anaty voary. Inona mahatonga amin'ny resaka an'izay?
tokana ny mahazo mitoetra ao anaty voary pary ary tsy ny voary rehetra noho ny fidian'Andriamanitra itoerana fa hainao le tonga andro amin'ny maraina miteny hoe manana problema mbola be tsy mety tafavoaka tsy mety tafita miandry promotion karama tsy mety miakatra ianao no safidian'Andriamanitra itoerana afaka asiana tehaka amin'ny revitrevitra be ho an'i Jesosy ve hainareo ve ny antony mahatonga antsika manao rappel an'izany indraindray amin'ny maivanina zany rehefa mafy ny problema mbola mianjady ary rehefa mitaonina ny heverina fa miatrika fiainana ohatrany tsisy nininina azo atao nefa ny voary ny safidianan'Andriamanitra itoerana tsy ny voary rehetra fa ianao amen ny pahary ny mahazo mitoetra ao amin'ny voary ary zay ny programa avy amin'Andriamanitra izy ao anatinao mameno anao mba ho ao aminy ianao averiko a ny programa avy amin'Andriamanitra dia izy ao anatinao mameno anao ary mba ho ao aminy ianao vitan'i Jesosy ny famonjena ary rehefa vita ny famonjena dia afaka miditra ao anatin'ny olon'Andriamanitra afaka mameno ny olon'Andriamanitra ary afaka mamarana ny problema be problema faran'izay ngeza indrindra teto ambony tany a tao edena dia ny problema ny fahotana dika an'izay rehefa voavonjy ny olona anankiray dia tsy tokony hamerina intsony ny problema ny fahotana azonareo ve izy dika vilana avy amina filanofo tsy voafeh ny mahatonga ny olona mametraka fa rehefa eo ny fahasoavana dia mahazo manao zay tiany raha vao manao zay tianao ianao a dia mamerina ny problema ny fahotana le ny vahana mazava angamba an'izay a hiditra any amin'ilay pratika rehefa avy eo fa raisy tsara daholo le zavatra tandrify rehetra hoe misy Andriamanitra misy ny voalohany a Andriamanitra rery mahazo mitoetra ao anatin'ny olona ary ny programa an'Andriamanitra dia izy ao anatinao mba hahafahanao ho ao aminy amen vitan'i Jesosy ny famonjena mba ho afaka hiditra ao anatin'ny olona Andriamanitra afaka men'ny olona ary afaka amarana ny problema be ny ota izay nampidirina tamin'ny tsy fankatoavany Adamaseva Andriamanitra ny namorona n'izao rehetra izao izay nipoira ny arena sy ny zavatra hita maso koa tsy navelan'Andriamanitra haka ny toerany a izay nataony tsy tia tany ty sy ny zavatry ny tany na ny lanitra sy ny zavatry ny lanitra no haka ny toeran'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra zay no mahatonga antsika tsy hoe manantena lanitra fa manantena an'Andriamanitra satria le conviction sy le motivation ny anatinao mihitsiny a ny tokony averina eo amin'le programa an'Andriamanitra ny programa an'Andriamanitra dia tsy hainao makany an-danitra aloha fa hainao miombona aminy ka raha any an-danitra Andriamanitra dia any ianao raha tsy ao an-danitra Andriamanitra dia tsy any an-danitra ianao fa any amin'izay misy an'Andriamanitra atsangano ny tanan'izay maheno tsara hoe isaorana ny to fa manomboka hitsiny Andriamanitra satria efa akaiky matsy ny fodiana alleloia alleloia tsy tia tany ty sy ny zavatry ny tany na ny lanitra sy ny zavatry ny tany ny tokony homenao toerana haka ny toeran'Andriamanitra to dia mandray tandrifitsika eo amin'ny lalovanao io zany a tandremo sao dia tany sy ny zavatry ny tany na ny lanitra sy ny zavatry ny lanitra ny lasa apetraka indray eo amin'ny toeran'Andriamanitra misy olona vesara ny te-hanan-karena misy zavatra tsy milamina zany anatin'io olona io satria rehefa manan-karena izy dia manan-karena ny zavatry ny tany nefa ny zavatry ny tany efa iarahantsika malala fa hopotika sy horingana ary tsy hanaraka anao ho any amin'Andriamanitra tsy midika hoe tsy aina an'izay ianao fa eo amin'le relation anao sy le arena mihitsy ny tian'Andriamanitra mazava tsara hoe sady tsy azo ametrahana fo ny tsy azo iankinana ny tsy mahazo omenao ny toeran'Andriamanitra tsy problema ara-bola ny vahan'i Jesosy fa problema ny fahotana aloha ny olona manompo an'Andriamanitra mba ho afaka amin'ny problema ara-bola dia diso conviction ny olona manompo an'Andriamanitra mba ho afaka amin'ny problema ara-bola dia diso conviction rehefa manaraka an'i Jesosy ianao a dia tsy vola ny azonao fa fitsaharana makandresa ty amiko ianareo izay miasa faritra sy mavesatretana fa zany ao nomenareo fitsaharana
ny zavatra nomen'andriamanitra voalohany dia ny fiainana mandrakizay fiainam-piadanana anatina fahasarotana zay vao fiainana iverina fa milamina amin'ilay hita maso. Ary isika arak'ilay voalaza teo aloha dia zao tsy maniry no any an-danitra fa tokony maniry ho ao amin'Andriamanitra. Dikan'izay zay faniriany zay afaka manomboka eto ambony tany mba hahafahanao mitoetra tsara ao amin'ny Kristy. Atreritsantsika tsy miresaka mihitsy aloha hoe ho tahiny ianao ambinina hitombony gauche droite ihany, ao amin'ny Kristy tsara aloha. Fa manaraka ny ambony rehetra rehefa vitanao no mitahiry ny safidinao ho ao amin'ny Kristy ka tsy misy antony anankiray amoakanao avy ao amin'ny Kristy. Hitanareo zay mahatonga vavolombelona Paoly apôstôly tsy misy izy na fahantrana na fahafatesana na fahoriana ka ampisaraka ny amin'inona amin'ny fitiavan'i Kristy, satria ny olona anankiray rehefa tafasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy dia maninona miala ao amin'ny Kristy izy. Nefa zay mihitsy le tian'Andriamanitra ho tandremanao sy ho tehirizinao mba ho tafatoetra ao amin'ny Kristy ianao, satria ao ny tokony efarahanao, satria taony nanomboanao ary tsy maintsy ao ianao no miaina. Zay ny antom-pisianao tsy mahazo misaraka amin'ny voaloboka. Teneno akaikinao sekoly pitahiana andro maraina hoe tsy mahazo misaraka amin'ny Jesosy ianao e. Amen. Hozy izy ny Jaunina 14:2 ao an-tranony raiko misy toerana maro ao an-tranony raiko. Jaunina 14:6 tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha tsy any an-danitra Andriamanitra dia tsy misy antony aniritsika ny lanitra. Any amin'izay misy an'Andriamanitra no hiritsika. Ary satria Andriamanitra mampianatra anao mba hifantoka aminy dia satria izy mifantoka aminao. Rehefa nandeha teny ambony sambo Jesosy sy ny mpianatra ka nitsoka ny tafiotra naneny mafy ny rivotra dia tsy ampy nampifohan Jesosy le rivotra be sy le tabataba na ny tabataba mampianatra ny Tomasy nikika ny antso famonjena be teo ary tsy henony raha tsy ny antso ny anarany. Dia zareo ane ny anaran'ny Petera namony réveillé anazy no henony fa tsy le tempête mafy be. Satria maninona tsy ahoana izay tempête fa raha vao misokatra fotsiny vavanao ka miantso azy ahoana ny fiantsonao azy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika mila manome ny fifantohantsika an'Andriamanitra satria izy manome ny fifantohany anao. Rehefa nandeha teny ambony rano Jesosy ka nangataka Petera mba handeha eny ambony rano dia niantso vonjy Petera rehefa sendra tafajery rivotra ka niletika. Tao anatin'izay filetehany izay tsy le tafiotra ny natsahatra Jesosy fa Petera no nisauveny. Dia tsy nirarahiny akory le tafiotra, tsy nirarahiny akory le onjan-dranomasina be sy le korotana, fa le problema amin'ny Petera niletika mihitsy no nivahan'i Jesosy. Mifantoka any aminao Jesosy. Zay no mahatonga anao mila mifantoka any aminy. Tsy mila ny fanananao Jesosy, ianao no ilainy. Zay no mahatonga antsika koa tsy tokony ila ny fananan'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no ilaintsika. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Ny antony fiverenana ilay zanaka adala tsy ohatrany misy fahafenoana fa ny rainy. Hozy izy eo amin'ny Luc 15:18 naran'i Jesosy, iainga dia ody any amin'ny raiko, ody any amin'ny raiko. Fa izy tsy niteny hoe ody any an-dakozia anay mafy be ty sakafo kisoa edivana amin'ny kisoa ty fa any an-dakozia anay misy sakafo. Tsy lakoziny na antenay no hita fa ny rainy. Andro maraina raha renao ohatry ny lavidavitra an'Andriamanitra ianao dia miverenao aminy, mifikira aminy, aza miady aminy, mihavana aminy. Amen. Salamo 104:30 naran'i Jesosy, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehan-tany ianao. Genesis 1:1-4 naran'ny Tompo tadio le teny teo fa hiverenantsika le salamo teo iny. Satria Baiboly dia milaza araka le salamo vakintsika teo, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy misy famoronana ary manavao ny tarehan-tany ianao. Naran'i Jesosy Genesis 1:1-4 ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Mamoaka mazava avy ao anaty aizina ny fanamasina. Korintiana 2:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao maizina no ampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra, izy io Andriamanitra io. Ny civilisation rehetra maneran-tany dia
preska nanaiky daholo fa nisy namorona ny zavatra rehetra. Azontsika ve na ny gasy ary dia mba nyteny hoe misy zanahary, dikany hoe zanahary matsy dia zay nahary ao fa iza le zanahary. Ny fomba hamantaranao an'Andriamanitra tsy avy amin'izay eritreretinao fa avy amin'izay asehony. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra mba hahafahanao mamantatra azy? Taiz'Andriamanitra no niseho, dia io tenenin'ny bokin'ny Korintiana io, niseho Andriamanitra teo amin'i Jesosy. Zany hoe le disadisa sy adevitra ara-pilôzofika sy teoria, hypothèse maro samihafa sy mytôlôzia izay nentin'ny civilisation maro samihafa dia nitsahatra rehefa teo Jesosy. Satria Jesosy no endrika tanteraka an'Andriamanitra tsy hita maso nefa izy hita maso. Tapitra eo zany ny excuse hoe samy mihevitra an'Andriamanitra arak'izay ty fa tsisy nahita e. Ozy ny jiosy zay nahita. Miantsika satria Andriamanitra tonga nofo niseho tamin'ny endrik'olombelona mba ho azo ny olombelona hoe iza Andriamanitra. Le fahazarana mihitsy misy zavatra tian'Andriamanitra iova, le zatra an'le hoe zao no tiako eritreretina momba an'izay. Mengavy anao mengavy an'andro amin'ny maraina, aza manao an'izay tsony rehefa miatrika ny fiainana. Hoe zao no eritreretiko momba an'izay, zao ny réaction le olona, zao no tiany tenenina. Andana tony dia antanio izy inona ny tiany tenenina tamin'iny réaction anao sady mangarika ny tsy nirabana iny. Dia amaly anao izy ka maty fo maraina dadanay, hitako izay menatra. Ho menatra ny hoe le olona zany trapahoriana dia ny tena no ny tena zany tokony hampaherindrarina lasa mitady ho ara-paina. Satria tsy voatery izay eritreretinao no iainan'le olona. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny aza mitsara ozy izy mba tsy ho tsaraina. Fa raha hitsara dia manina ozy izy mitsara marina. Ahoana ary no ahafahana mitsara? Cour de magistrature suprême andro amin'ny maraina. Raha te hitsara zany ianao, enio le olona, enio le olon-kafa, enio ny olona rehetra, enio i Andriamanitra. Dia raha mahavoaka didim-pitsarana ianao dia avoay amin'izay. Fa matoa mamoaka masaha. Azontsika ve zany? Ao anatina fifandraisana ara-piarahamonina misy zavatra be dehibe ao. Misy resaka tsy mandeha araka ny tokony ho izy, mila resahana. Misy zavatra tsy voavatany aloha, mila vahana. Misy zavatra disadisa, mila alamina. Fa tsy hoe ny zanak'Andriamanitra zany tsy mihinanam-bolony, fa ny zanak'Andriamanitra miaino tsara, mivavaka tsara. Ditanareo, zay fomba ny zanak'olombelona zay mbola nentin'ny zanak'olombelona hiatrika an'Andriamanitra. Zao Andriamanitra raha ny fihevitray, raha ny zavatra hitanay. Teo izy Paoly apôstôly, zaho izy tsy miteny ny zavatra hitako sy ny zavatra raiky satria za tsy niaraka taminy, fa zay nambara amin'ny fanahy-masina amiko izy no ambarako aminareo. Zay mahatonga révélation Paoly pura lavitra no nentin'ny apôstôly niaraka tamin'i Jesosy, satria le niarahan'ny apôstôly tamin'i Jesosy mbola misy zavatra be dehibe tsy maintsy nitretena. Azontsika ve izy? Fa ny Paoly tsy niaraka tamin'i Jesosy hita maso izy, fa tonga dia fanahy-masina tao anaty taoriana Pentekosta no nirévélé hoe zao anie Jesosy. Amen. Dia verina ato iza le Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany? Iza le hoe zanahary? Raha hita Madagasikara zany, Jesosy io zanahary io. Fa maninona? Satria tsy nisy namorona ankoatran'i Jesosy. Alleluia. Dia ahoana moa zany no ahafahana mamantatra an'i Jesosy? Mamaky Baiboly ianao. Satria amin'ny filazantsara no mitantara ny momba ny fomba niainan'i Jesosy niaraka tamin'ny olona, izay taratry ny fahafahan'ny olona miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy ve kizitina? Jereo ny Baiboly, taiza ho aiza izy no kizitina tamin'izay nanantona azy. Mbola tsy nahita aloha hoe kizitina izy nandray mandeha azy. Dikan'izay tsy kizitina zany Andriamanitra. Halleluja. Dikan'izay tsy kizitina koa zany ny zanany. Asy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha. Nisy fotoana ve Jesosy mipanika? Tena hoe koropaka? Tsy
sisy fotoana izy nykoropaka satria fantany fanjavatra rehetra dia eo pelantan'Andriamanitra araka ny programan'Andriamanitra. Ianao koa zany tsy tokony hikoropaka satria ny programa momba ny fiainanao dia efa voarafitra ao amin'ny planin'Andriamanitra sy ny fikasany. Amen. Nisy fotoana ve Jesosy nanda olona nanantona azy? Tsia. Ary izy mihitsy ary ny tena fa izay manantona tsy mbola avoko mihitsy. Ianao zany androany marina raha manantona azy dia tsy laviny. Ka tandremo sao dia tsy manantona azy tsony. Satria misy zavatra mety andrasanao tsy tonga, misy zavatra tianao hitranga tsy mbola mitranga, miverena manantona azy dia miresa aminy. Fa ho azavainy ao anatinao ny fanahinao, ny sainao, ny convictionnao fa manana programa ho anao izy. Amen. Ny mpamorona dia Andriamanitra. Ahoana moa no hamantarana an'izany? Mijery an'i Jesosy satria ny voninahitr'Andriamanitra dia eo amin'ny tavan'i Jesosy. Raha te hamantatra an'Andriamanitra ianao dia mila mijery an'i Jesosy. Ny tena tao am-pon'Andriamanitra tsy nijanona fotsiny teo amin'ilay hoe mazava maneho ny zavatra ny foroniny. Fa indrindra mba ho tonga ao anatintsika ny mazava avy aminy ampahazava ny fotsika mba ho hitantsika Andriamanitra eo amin'i Jesosy. Io mazava io dia nentin'ny fanamasina mba ahalalan'Andriamanitra isika, anamorana ny fitoeran'Andriamanitra ao anatintsika mba ho fantatrao Andriamanitra ao anatinao. Amen. Zany hoe le misy mazava amin'ny Genesis toko voalohany tokony ho misy mazava ao anatin'ny fonao mba hahafahanao mahiratra mahita fa rehefa mijery an'i Jesosy ianao dia zay Andriamanitra. Amen. Raha manana problemam-bola ianao ohatra dia ino ake le problemam-bola mety nisy tao amin'ny Baiboly? Tsy nandeha niasa amin'ny Petera. Dia inona no nataon'i Jesosy? Fa zay no ataon'Andriamanitra. Aleloia. Ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainan'i Petera dia zao. Tonga teo aloha Jesosy nanaitra amin'ny Petera fa tsy trondro foana amin'ny fiainany. Zany hoe andro marina koa zany tsy vola foana amin'ny fiainana. Zay zany ilay izy. Tsy zavatra rehetraretinao mahaterina io foana ohatrany hoe bibizina fiara ianao, tsy fiara foana amin'ny fiainana. Na hoe mpiimportetana amin'ny conteneur, tsy conteneur feno foana amin'ny fiainana, tsy zay ny fiainana. Olona ny fiainana, Jesosy ny fiainana. Dia tonga teo Jesosy ny se présenter tamin'i Petera satria ny zavatra diso tao an-tsain'i Petera ny fomba tondrany fiainana. Hatramin'ny mbola kely izy ny tezaina fa tsisy akoatra ny trondro. Trondro forever. Zany hoe mietsika trondro, miresaka trondro, miasa trondro, expert en trondro. Fa izy Jesosy mihoatra no zanany ny tena fiainana. Dia kako Petera, fa inona ny tena fiainana? Avy manaraha. Inona zany ny tian'Andriamanitra iainanao manana problemam-bola be samby tsy mety fenao andro amin'ny maraina io? Ndana aloha manaraka azy aloha. Jereo Petera to dia nampianarina. Io fanitranga ny vola be, trondro be. Dia jereo any tsy niteny Jesosy hoe avy manaraha ary mitondra rona telo. Hainareo ve lalina be zany efa manidy tsy niteny hoe mitondra amin'io. Satria ozy Jesosy na ho ajanona ary io misy miandry indray ny arina fa tsy any ny problème. Andro amin'ny maraina tonga eto anatrehantsika amin'ny fanontaniana fa aizakay le problème. Hitanareo amin'izay zao ny réaction'Andriamanitra. Réaction'Andriamanitra zany rehefa vide ny fiainanao dia tonga eo aminao izy mampatsiaro fa izy ny fahafenoana ho anao. Tranga amin'izay le trondro be dia be, mijery fotsiny Jesosy, mijery Petera. Tsy maintsy ny safidy, hijery an'i Jesosy ve sa hijery an'ilay trondro? Hijery an'i Jesosy ve sa hijery an'ilay trondro? Le trondro dia azon'ny an-tsaina hoe reo zao raha lafo vola, izay tsy lafo masiso, ny ambiny hohanina, fa ao aorianan'izay ho aiza? Ho aiza indray ao aorianan'izay? Dia teo izy natsiary hoe raha tsy teo ty olona ity Jesosy tsy nitrango io. Ka raha omena safidy aleoko Jesosy. Toy izay trondro. Hitanao amin'izay le lesona omen'Andriamanitra. Ka raha mangy ny fiainanao izy andro amin'ny maraina dia te hampianatra anao izy hoe aleo Jesosy toy izay vola, aleo Jesosy toy izay promotion karama be, asa tsara tarehy be, fiovan'ny tamaso ety ivelany, manaraha fotsiny izy Jesosy. Ohatr'izany zany Andriamanitra. Ka raha manantona azy ianao andro amin'ny maraina, aza diso fomba fanatonana azy. Tena akaikinao fa tsy problema le trondro hoe enao manaraka ny tadiaviny hoe asika ve zany? Ozy Jesosy manaraha, manaraka an' Jesosy hiala teo amin'ilay fahabetsahana.
Satria tsy tian'Andriamanitra iankina amin'ny fahabetsahany Petera, fa tian'Andriamanitra iankina amin'ny Jesosy. Amen. Tsy miankina amina fahabetsahana hita maso. Izay midika fa amin'Andriamanitra, ny manaraka an'Andriamanitra ny lehibe lavitra noho ny mahazo zavatra avy aminy. Zany zao Andriamanitra. Tsy ianao ahazo zavatra avy aminy androany maraina hoe androany sekoly spesialy nomezana fiara ho an'ny rehetra, tsy izay. Fa ianao anaraka azy, na misy fiara, na misy BMW pied. Na inona mety ho fitaovana eo ampilatanao fa afaka manaraka azy foana ve ianao aminy fanontaniany tompo. Hitanareo amin'izay tsy mitovy zany ke ny zavatra entin'ny olona sy ny entin'Andriamanitra, samy eo mitonga eo amin'ny fanatrehana. Ny olona mitongotonga eo dia miteny hoe tompo za mila vola, Andriamanitra miteny hoe za mila anao. Ianao zany miteny hoe tena tompo mila vola, dia Jesosy mila hoe mila anao foana. Mba hampitovy ilay tady dokange. Amen. Teny akaikinao arao akaiky ny fanarahanao an Jesosy hoe. Avereno, arao akaiky ny fanarahanao an Jesosy hoe. Ny manaraka an'Andriamanitra ny lehibe lavitra no mahazo zavatra avy aminy. Anaraka an Jesosy, anaratolona ny famonjena. Amen. Alleluia. Hitantsika ao anatin'izany ny ao am-pon'Andriamanitra. Anatin'ireo teny be dehibe ny famaofao ireo dia mamerin'Andriamanitra ny zavatra tokony ho saintsainina. Ohatra hoe tamin'ny voalohany, ina dikany hoe tamin'ny voalohany, nisy voalohany ianao, ary isy ny farany. Zay ataonao dia ataovy arak'izay farany misy, fa indrindra arak'izay farany ambaran'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Andriamanitra ny surprise, fa Andriamanitra koa dia Andriamanitra ny farany. Ny surprise zany any an-dalana, fa any amin'ny farany zany tsy surprise. Aso aloha. Satria efa teneniny. Asika ve? Inona any amin'ny farany? Hifarana ny tany. Le zavatra mahatery mitady hampanotany olona iny ho potika eto ambonin'ny tany. Le zavatra hiazakazahan'ny olona vao maraina andeha hiasa iny ho potika ihany. Noho ny amin'ny nataony zanak'olombelona. Satria napiditra fahotana ny zanak'olombelona. Izay fahotana nampidiriny izay no nidinan'i Jesosy mba ho avoaka. Ka ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita ao anatin'ny zanany zany dia zanany tsy manota. Amen. Satria ny olona vovonjy dia tsy miroboka tsony any amin'izay namonjena azy. Dia tsika eritreritra hoe misy olona tsy mahay milomano, dia nisaoty izy teo amin'ny poro. Satria eo amin'ny poro to dia milatsaka mantsiny mba hahafahan'ny sambo miakoste. Lalina be zany iny tsy hoe petit bain de grand bain, fa to dia super grand bain. Dia mba saintsaina hoe nisaoty tao ilay olona, dia efa manenao nisaoty tao, tsy haiko hoe nanino, nga mahay milomano ianao, tsy mahay. Dia vonjeny iny olona iny. Voatafiakatra dia miverina misaoty eo indray izy. Ohatr'izay ny olona rehefa nafahan'i Kristy tamin'ny fahotana dia mbola miverina tamin'izay nanafahana azy. Izay no mahatonga ny kristianina mila mitahiry ny fiainam-baovao izay ao amin'i Kristy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Salamo 104:30 aminaran'i Jesosy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarentany ianao. Rentsika teo zany fa ny priorité des priorités dia Andriamanitra ny tokony ao am-ponao, Andriamanitra ao anatinao. Rehefa ao anatinao Andriamanitra ka sarobidy aminao ny fisian'Andriamanitra ao anatinao, dia satrinao mba ao anatin'ny olona rehetra koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny famonjena. Asika izy zany hoe raha hikarakara ny fiainanao Andriamanitra androany maraina, dia karakarainy ny fiainanao mba hisy fiantraikany amin'ny fampiasananao hamonjy ny hafa satria ianao efa voavonjy. Zay ny résumé sekoly-pitahiana. Zay hoentinety mandritra ny laribia isaky ny laribia izay tonga eto na izay amin'izay fotoana voatendry dia tsy maintsy miverina ao anatin'izay hoe ny programan'Andriamanitra dia ianao ao aminy satria ianao voavonjy ary mba hamonjy ny hafa. Pasteur, eto ambavaka fa misy projet hanangana orinasa. Raha ohatra ka hanangana orinasa ianao ka hitahiry ny fiainam-panahinao ao amin'i Kristy, voavonjy ianao ary hamonjy ny hafa, dia mitsangana. Dia atsangana ary hitsangana ilay izy. Atsangana tana izay maheno tsara amin'izay hoe. Zany hoe raha nampy anao zany Andriamanitra, asiko hoe raha.
dia satria izy fetraikany amin'le anao vovonjy zany hoe tsy hoe rehefa lasa PDG anao dia manondrana fa lasa PDG kristianina tsy haiko razonareo ve zany tantaraintsika zany aloha miresaka amin'ny PDG ve zany ro amanasa miresaka amin'izy amen faly Andriamanitra raha mahatsangana zavatra ianao satria misaina amonjy ny hafa ary le mamonjy ny hafa tsy afaka amonjy ny hafa ianao raha tsy ianao aloha no efa ao zavatra anankiroa mazava tsara zany le izy ianao mitahiry ny fiainana mandrakizay amin'ny fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro tena akaikinao inona ny côté anao hoe dia ianao misaina amonjy ny hafa zay mbola anaty fahaverezana tena akaikinao ino le andrasan'Andriamanitra hoe raha nangana centre zany ny hvkl dia tsy fifaliana anana centre zay amin'izay le izy tsy hoe fifaliana anana centre fa ny rehetra efa mba manana tsy haitsika zay motivation ny olona nanangana any anazy fa ny anao aloha ny rectifien'Andriamanitra tsara hoe matoa io ho atsangana dia satria ianao hijoro tsara ary ampijoro ny hafa fa ny akoatr'izay zava-poana hitanareo amin'izay tsy any amin'ny fananganana an'le hita maso fa mifananganana an'le tsy hita maso ao anatin'ny olona mba hafana manangana ny hafa ihany koa tsy mahenteka ao an'Andriamanitra manomboka eo amin'izay afaka mamanga izay fanamasina manome hevitra vaovao eto amin'izay le hitatra amin'ity tapany tsy fantako tapany fanfiry fa tapany ao ambadimbadika eo amin'izay voalohany Andriamanitra mpamorona ary amin'ny alalan'ny fanandra efa miasa ao anatinao ka mazava aminao amin'izay ny objectif final dia hibitsika amin'izay fanamasina hanome anao hevitra amina zava-baovao dans l'objectif an'le hitahiry anao sy le famonjam-panahy voalohany aloha be le voalohany fa voalohany amin'ity teneniko manaraka ity le izy voalohany amin'ity teneniko ity aleon'Andriamanitra ianao tsy mamonjy ny hafa aloha fa aleo aloha azo antoka fa tena aloha ianao zay aloha zany anankiray tsy maika zany tsika ianao évangélisation aloha fa ny fijoroana aloha ny important n'Andriamanitra satria amin'ny fomba ahoana moa no andrahany ianao very mba monjy ny very dia very ny famonjy iny dia tia miboeko eton là ianao aloha no esorinao anaty rano dia anivelan'ny rano ianao no maniboeo an'izay any anaty rano Alléluia. Afaka miditra amin'ity partie manaraka ity ve eny inona ny zavatra entin'ny zava-baovao satria ny zanak'Andriamanitra dia mila miaina zava-baovao ao anatin'le fandrosoana ahatanteraka an'le fitahirizanao ny famonjenao raha izay sy ny fahafahanao ampiasain'Andriamanitra hamonjy ny hafa reo zany ataovy mazava tsara ao anatinao rehefa mazava tsara reo isan'andro ao am-ponao isa-maraina dia zay le hoe na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy tahaka ny ho an'Andriamanitra inona le ho an'Andriamanitra zany ianao mitahiry ny tenanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra antsafidy zay important be amin'Andriamanitra dia faharoa ianao mihevitra sy mametraka ny fiainan'ny hafa ihany koa mba ho vovonjy tahaka anao amen tsy tokony hisaraka zany ny fitehirizanao ny fiainam-panahinao sy ny etaetanao ahita ny hafa voavonjy mandringa raha te ahita ny hafa voavonjy ianao nefa ianao tsy mijoro tsara ary ny famonjena ny hafa tsy ampianarina ny fahotanao raha ny Jesosy ihany ny afaka mamafana io rehefa miverina ianao tsy misy asan'Andriamanitra tsy misy aktivisme zany ka manarona ny fahosana ratsafidy tsy hamoaka ny toetra zay takian'Andriamanitra sosan'angoroa samy hafa zany tsy maintsy mijoro ianao mandresy ny hvkl-minahy io tena akaikinao zay aloha dia tsisy ady hevitra hoe ninona problème mbola anao io dia mila mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao hoe mandresy hvkl-minahy ianao tsisy hidirany volo zany hoe misy taona mieritreritra ny olona hoe zao reseko ty hvkl-panahy vijangajanga ty fa mba tahera-bola aloha tsisy hidiran'izay mila resenao foana io na isy vola na tsisy vola alleloia Andriamanitra fotsiny avy eo mahita hoe mendrika afaka omena ara-pitantanana fahafahana misimisy ianao satria tsy hanondrana hitanareo amin'izay ve ny eo am-pon'Andriamanitra mba tsy hanondrana ianao ka dia ny andro amin'ny maraina aza ho isan'ny olona manondrana joroa tsara eto mba afaka pastera fa zany hoe manondrana foana afaka iovy zany
afaka to karazan'olona tsy manondrana ntsony ianao satria mifantoka ao amin' Jesosy. Amen. Mitondra famelombelomana ny zava-baovao. Ozy izy ny Korintianina 2:7 afaka raisitsika ty teny ity, ny fanahy ozy izy mahavelona. Ny zavatra rehetra entin'ny fanamasina dia mitondra famelombelomana, ary isan'ny zavatra entin'ny fanamasina dia ny zava-baovao. Amen. Ny etaetanao anitatra ny faritanin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manitatra ho azy ny faritanin'ny fiainanao manokana ho any amin'ny zava-baovao. Rehefa misaina zany ianao hoe ahoana no ahafahana manitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra tsy fanitarana ny trano fiangonana, fa ny atonga ny olona mbola tsy voavonjy ho voavonjy. Zay ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe hitarina ho any anatin'ny olona mbola tsy manana azy ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa zay ho ny saintsainao dia Andriamanitra misaina manitatra anao. Amen. Ary fomba ahafahan'Andriamanitra mamangy anao, anitatra anao dia amin'ny alalan'ny hevitra momba ny zava-baovao. Mitondra fiainana ihany koa ny zava-baovao. Mbola misy tenin' Jesosy ihany koa ao amin'ny Jaona 6:63, ary inoko fa io ny anisan'ny raisin'ny Paoly ozy izy hoe ny fanahy ny mahavelona. Nofo tsy mahasoana inona na inona, ny teny izay lazaiko tamin'ireo dia fanahy sy fiainana. Tsy azontsika sarahana ny fanahy sy ny fiainana. Zava-baovao ihany koa dia manetsika fanombohana vaovao. Io fanombohana vaovao io dia ilaina, tsy tena hoe isan'andro, fa raha mahatsapa ianao hoe mitady rotina ny fiainanao isan'andro dia mila fanombohana vaovao ianao isan'andro. Eto amin'izay ilay izy, fa maninona Andriamanitra no hanampy ianao hisurmonter rotinim-piainana. Asika ve ilay rotinim-piainana? Dikany hoe rotinim-piainana, miainga maraina, vary sosoa, dia mandeha ny ampiasana, dia voagelina mpampiasa, dia ny atoandro misakafo kely composé, dia ny hariva miasa, dia mody aloha satria reraka, dia ny ampitsiny mitaky karama miokatra nefa ny asa tsy ampiakarina, dia eo zay foana, zay foana. Dia tonga ny trano reraka dia tsy mahavavaka, routine. Dia tenen'ny pasteur tongava miamatra sekoly foana, zany foana tenen'ny pasteur, dia io foana, dia routine, routine tsisy miova. Ho anao ty fotoanandro maraina ity, satria rehefa misaina an'ilay objectif final ianao dia Andriamanitra mibitsika mba ahafahanao manao fanombohana vaovao sy zavatra vaovao. Ny zavatra anankiray ela be tsy miova dia tsy mety. Ny zavatra anankiray ela be tsy miova dia tsy mety. Ohatra hoe maraina ovy endasina, atoandro ovy andrahoana, ary amin'ny alina ovy potserina. Fantatra hoe avy any tanàna ianao, ny ampitsininy zay foana ny ataonao, dia avy eo tezeranao ny olona ao an-trano ianareo dia tsy mahay mankasitraka. Tsy zay ilay izy ka. Lasa mitondra fahamainana ny tsy fiovana zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe ny fomba nisehoko tamin'ny Abrahama ozy izy ohatran'izao, ary raha ny fomba nisehoko tamin'ny Abrahama ny iarahako aminao dia tsy mety ianao sady tsy mampahazo aina anao zany, fa le iarahako aminao le hafa mihitsy. Tsy haiko razanareo le izy. Zany hoe ny fomba fiatrehanao ny ovy io zany dia tokony amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina sy hevitra vaovao. Fahazam-pijaliana sy ampahoriana amin'ny resety efa niodina teo foana ny ao an-trano ao. Amen. Anankiray any avy any ambadika any sisa ny henoko anatin'ilay izy. Dia mety tsy ampozin'ny olona hoe inona moa ny fiantraikan'izay? Ny fiantraikan'izay dia tsotra be. Isaky misy zava-baovao anatin'io fiainatokantrano io, amin'ny fiainanao, anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, dia misy famelombelomana, velombelona ianao anatin'ilay izy. Engania mba ho azonao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra anankiray ela tsy miova dia ilana fanombohana vaovao, satria le fanombohana vaovao dia mitondra fiovana eo amin'ilay ela tsy miova. Mosesy zao nasain'Andriamanitra nanamboatra tabernakla, toerana isy ny fanatrehan'Andriamanitra fa azo akisakisaka, azo batabataina, installena dia désinstallena, mikisaka araka ny fikisahany rahona. Fa tamin'ny andron'ny Solomona indray manangana tempoly, temple fixe tonga dia ao Jerosalema, tsy mihetsika eo. Misy karazana programa ataon'Andriamanitra, misy taona mandehandeha, misy taona mipetraka eo. Fa rendratreny miara-miasa masomba isy famelombelomana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra.
mety tsy ampoizinao a, mety tsy ampoizinao ny vokatry ny fifantohanao eo amin'io zavatra omen'Andriamanitra anao eo. To dia dinganiko ilay lesona. Ny zava-baovao dia vokatry ny fifantohana. Matoa zany tsy misy fifantohana eo amin'ny fiainanao, tsy mifantoka ianao. Ohatra, tena verina amin'ilay laoka fa ino mantsy tena sujet faran'izay anaovako mémoire sianina mihitsy angambany izy io a. Matoa zany io laoka io zany tsy miova anatin'ny isan'andro, herinandro, volana, misy tsy mifantoka zany. Tsy miresaka moyen, aza miresaka moyen ianao. Tsy moyen ilay resantsika fa fifantohana. Nefa manova zavatra sy mitondra zavatra ny fahafahanao mifaly eo amin'izay nomen'Andriamanitra anao, mifantoka manatsara sy mampandroso an'izay napetraka Andriamanitra eo an-tananao a, satria renao hoe reo ny nomen'Andriamanitra aloha androany. Amen. Manaitra ny zava-baovao, mampandroso ny zava-baovao, mitondra dynamisme eo amin'ny fiainanao, lasa manetsiketsika, manala ny fahalazolazony eo amin'ny fiainanao ny zava-baovao. Antanio ny artista, fa ny artista tsy mifantoka, tsy mamoaka hira vaovao zany. Nio foana ny diliriny, ataontsika indray hira tamin'ny 20 taona lasa, dia iny indray foany, tsy mifantoka. Na dia malaza ary iny a, zafady. Tsy aloha ve iny niaverina, ve iny nalaza e. Tsy mifantoka, tena akaikinao tsy mifantoka daholo zany hoe. Ny chef cuisinier, zay indray le fanoarana, mifantoka dia mamorona recette vaovao. Ny ray aman-dreny mifantoka dia mamorona programme vaovao an'ny ankonany. Raha ohatra hoe mananatra ny zanakao ianao ka tsy vita nikapoka tsony, tsy metody hafa e. Safosafoy indray, tambatambazo indray, miarah milalao aminy, mampiasa ianao ny fifantohanao mba ahafahana ny bitsika aminao, satria ny objectif ianao voavonjy ny zanakao, voavonjy ary afaka hamonjy olo-kafo nareo menakavy. Fa raha ny objectif anao hoe ho alamiko ty mba hilamina, dia tsy hilamina io. Tsy haiko raha azonareo hoe zany. Hoe ho tezaiko tsara ny zanako fa te hiady anahy. Tsy izay ny objectif an'Andriamanitra. Fa raha miova ny zanakao, tsy ho anao, fa ho azy loha, satria misy lanitra, misy Andriamanitra azafady, misy Andriamanitra tokony hiverenany ao aorianan'izao fiainana izao. Ao aorianan'izay indray tokony ho modely ho an'ny zaza hafa, le zaza io izay mahatonga antsika mitaiza ny taranakitsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ianao koa mila taiza ny tenanao koa. Amen. Tena akaikinao a, asio zava-baovao ny isan'andronao io e. Alleluia. Ho anay manokana moa zany ny resaka coiffure tsy dia afaka manova zavatra firy. Alleluia. Fa ianao raha ho lava volo io, ho vaovao io. Vaovao io e. Na ianao za tsy teny hoe manery an'izay fa misy taontsika zany ohatry ny hoe jery fitaratra dia io ianao io foana, firy tomaty zay. Dia lasa tsy misokatra tsony ao anatinao hoe misy zavatra afaka ataon'Andriamanitra vaovao anie. Exemple les coiffures zay. Manaova zava-baovao, atreo ny fiainanao ampifaliana. Hitanareo eo amin'ilay fifantohana mihitsy ny blocage. Ohatrany hoe tsy afaka hiaina zava-baovao ianao raha tsy misy vola aloha. Zay mihitsy zao le diso. Diso be zay hoe mahatonga ny tsy mifaly anie le vola mihitsy tsy mitombo e. Diso. Afaka mifaly amin'izay misy, zay ny contentement, afaka mifaly eo amin'izay misy androany, amin'ny alalan'ny fahaizanao mampiasa ny fifantohanao, anovaova zavatra efa misy eo ihany, fa mba amin'ny endriny hafa kely indray aloha androany. Velombelominy ao an-trano ao e. Ao aloha tomboka. Alleluia. Tena akaikinao velombelominy ao an-trano ao e. Amen. Mba asio surprise ao an-trano. Mba asio zavatra, mba etsiketsy eo an-tranonao io mba hatsapa ny fahaveloman'Andriamanitra ao anatinao. Fa tsy isaky ny tonga ianao tonga dia tsisy gote, salamo. Gagaga le zaza. Afa-dio tampoka amin'ny fotoana anankiray, to dia mba miaraka. Ianao programme tsy napoizina ohatra, fa ho gaga ianao fa hitondra famelombelomana ao anatinao zay fifa. Tsy manana objectif ianao hoe ahoana ny hatsapany reto ankizy ny ato an-trano. Eo amin'ny fiasana, ahoana ny hatsapany reto reto fa velona atao anatiko Andriamanitra. Ny ahafahany mahatsapa an'izay dia zao mifantoka amin'izay napetraka Andriamanitra teo amin'ny fiainako.
tiasy tia ifantohako am'rony zavatra vaovao io asa nanendrenanao io. Raha teneniko anareo zavatra miforony Josefa dia ho gaga nareo vao teneniko vetivety raha mbola manam-potoana io fa mbola manana kely. Josefa namorona ny atao hoe trano fitehirizana entrepôt. Tsy mbola nisy zany fa Josefa namorona an'izany. Josefa namorona ny canal d'irrigation. Isaka namorona irrigation fa irrigation bataina fa neny Josefa avy any amin'le feno rano mihitsy ny tanterana zavatra vaovao. Satria namorona entrepôt Josefa dia izy koa namorona serrure indray. Io ampiasaina isan'andro azy adiny lakile Josefa namorona le izy. Satria maninona ny fantohana hoe rehefa tehirizina ny vary dia maninona tsy tokony isy anokatrokatra ahoana ary ny anidinana io. Tanareo rehefa ao anaty programan'Andriamanitra ianao dia tonga ho azy ny saina matsilo mamorona zava-baovao mbola tsy misy. Eny tompoko, Josefa misy Andriamanitra ny Baiboly ny namorona ny serrure. Izy koa namorona ny alfabe. Avy amin'ny hiéroglyphe. Satria ny hiéroglyphe sarisary misy sampy. Dia nangataka tamin'Andriamanitra izy dia niforonina navahana ny zavatra ny sarahana tao dia lasa nivoaka ny alfabe. Mbola toy izy koa. Muzika koa. Nanasarahana ny temps sy ny demi-temps ihany mbola Josefa koa. Namorona gouvernement Josefa. Satria taloha tao amin'ny royaume d'Égypte dia mini royaume be dia be tao zany hoe ny farao anankiray mifehy faritra kely anankiray. Fa rehefa Josefa mivoatendry teo amin'le fanapahana dia nanomboka tonga le saina hoe maninona moa ny farao anankiray tonga dia misahana domaine anankiray. Dia nanomboka teo niteraka ny gouvernement sy ministre dédié amina départementa anankiray. Fantatrao na tonga an'izany fanahy masina. Sy tehaka mafitsara ao an'Andriamanitra. Tsy ho voatantara intsony fa namorona ny aorta i Abrahama. Tsy vita intsony fotoana efa kely sisa. Minana tsara fotsiny dia tsarovy hoe hevitra avy amin'Andriamanitra zany ity. Eny e, zany tamin'ny andro taloha be zany e. Io ketchup hoaninao io? Eny tompoko. Afaka manao étude an'izay ianao fa Andriamanitra nameny hevitra an'io an'ilay rangahy atao hoe Heinz. Satria nantaom-pony tehirizy hanao évangélisation ho an'ny sekoly alahady ho an'ny ankizy kely. Zay no tao anatin'ny fony. Tena kekinao tsy voatery izay ny ao am-ponao. Fa famonjam-panahy ihany anefa. Dia hitanareo rehefa zay no tao am-pony dia nomen'Andriamanitra azy ilay hevitra. Ny bulldozer mahazaka indrindra eto ambony tany dia ny fonony Robert Le Tourneau zanak'Andriamanitra mivavaka tsara sady mpandodimma ny okizana ny famafazana sy fijinjana. Ny train voalohany nampiasaina tany amin'ny FCE Fianarantsoa testa dia ny foron'le rangahy teo Baldwin américaine izay nanamboatra motera matanjaka indrindra mahazaka pression faran'izay mafy zanak'Andriamanitra koa namorona azy. Misy zanak'Andriamanitra matory mila mifohy eto Madagasikara andro amin'ny maraina. Ary reto izy reto zao tena mifolo zareo hoe ay misy zavatra mbola azo atao kay ary misy zavatra mbola azo foronina, misy zava-baovao azo entina eo amin'ny fiainana. Ny premier sandwich poulet voalohany indrindra Chick-fil any États-Unis dia zanak'Andriamanitra ny namorona azy. Toiziko. Betsaka. Fotoana zao ifantohana amin'ny programan'Andriamanitra. Mahatonga amin'ny resaka an'izany dia tsotra be. Tia ampiasanao Jesosy. Le antony le fampiasana dia zao, ianao aloha voatahiry ary ny hafa afaka vonjena. Zay aloha zany ny bazy. Afahana ho tonga any amin'izay mila zava-baovao amin'izay tsika eo aminao io amin'ny zavatra ataonao io, ny talentanao io, mety orinasa, mety asa mpanjakana, mety ho asa fidera, misy karazana zavatra be dia hoe mila zava-baovao tsika eo anatin'io mba ahafahana io mandroso. Sy ahafahana manatratra zavatra lehibe lavitra sy tena hoe misy fiatraikany impact be lavitra. Amen.
ny biscuit sandwich crème voalohany dia zanak'Andriamanitra koa namorona azy. io nge rehefa atao recherche neka zany tsy resana manuel d'histoire fa tantaraika eto zao teo manuel d'histoire andro amin'ny maraina mba ho fantatrao mba hisokatra masom-panahynao hoe avy amin'Andriamanitra ny source ny zavatra rehetra. Alléluia. Possible ianao tonga andro amin'ny maraina io afaka hobitsihan'Andriamanitra hevitra mbola tsy nisy eto ambony tany hiasa mba hatonga ny fanjakan'Andriamanitra hitatra. Amen. Amen. Ny famakina vato mba azahoana petrôla dia nomen'Andriamanitra hevitra olona anankiray. Dia nampime rehefa nomeny fanamasina le machine le hevitra dia nanantona ingénieur izy ohatra zao izy l'ingénieur hoe tsy mety io ty misy mivilana zao dia soloany le croquis dia rehefa nisolo le croquis dia tsy nety dia tonga sao hoe manara izy tsy mety dia nampatsivy ny fanamasina dia naverina tamin'le croquis amin'ny fanamasina le izy dia natao amin'izay dia nety. Dia mandraka androany akoatra ny hoe mitrandraka solika any ambany tany anaty fasika sy anaty tany afaka mitrandraka solika anaty vato zao ny olona. Hevitra avy amin'Andriamanitra zany. Misy hevitra izao manomboka tonga ao anatinao manomboka andro amin'ny maraina mba raisinao le izy mba hoe tao amin'Andriamanitra dia mba tanterao fa manana objectif tsika amenao ity tany ity ny amin'ny filazantsara ny famonjena mba ho fantatry ny olona fa sady misy ny fiainana mandrakizay ary ao amin'Andriamanitra tokony hifarana ny olona rehetra. Amen. Tena akaikinao andana mamorona zavatra vaovao eo amin'io asanao io io zavatra ampiasainao io nisy olona namorona enao koa zany afaka mamorona zava-baovao ho ampiasain'ny olona Amen. Tsika misy tona bloqué eo amina système efa misy hoe zay nefa fanao fa tsy voatery ho zay ka. Ohatra fotsiny zao système eto amintsika zao système amin'ny frantsay rez-de-chaussée 0 dia ny premier étage 1 2 fa ny coréenne zao rez-de-chaussée tonga dia 1 tsisy 0 zany. Ka izy zany mba aleotsika hitady an'le zavatra tian'Andriamanitra ao ataontsika eto Madagasikara. Amen. Ianao ve tsy tonga sao hoe maninona natao ny eto dia tsy avela miala eto? Anao inona eto sika? Amen. Hifankahita amin'i Jesosy sika mba ianao aloha ao amin'ny Kristy ary ny hafa rehetra afaka hoentsika ho ao amin'ny Kristy. Teo izy Jesosy avy manaraha fa ho ataoko mpanaraha-tolona ianao. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Misy zavatra voarainao ve tanatin'izay teny izay? Tapany voalohany mampatsiaro antsika ny objectif final. Ny objectif final tsy vola, tsy arena, tsy ianao tafita, tsy ianao tafavoaka fa ianao voatahiry eo amin'ny famonjena sy ianao manaiky ho fantsina hamonjy ny hafa. Zay le izy. Ny eo atsefatsefany eo amin'izay afaka omen'Andriamanitra fitaovana, omen'Andriamanitra vola, omen'Andriamanitra hery, omen'Andriamanitra hevitra, omen'Andriamanitra moyen. Hitanareo amin'izay omeny daholo amin'izay ny zavatra satria maninona mazava aminao amin'izay le zavatra ilana ianao eto ambony tany. Ohatra raha renao zao hoe voantsony ho député ohatra dia tsy hoe député fotsiny asasa dia tsy zay fa anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Anakana ny lalàna tsy araka an'Andriamanitra ary ampipasy ny lalàna mifanaraka amin'Andriamanitra. Zay fotsiny. Tsangana amin'izay fa lava be le izy. Avafantanao dia ankasitr'Andriamanitra ny fonao manontolo isaoro ny famangina antsika tamin'ity maraina ity fampatsiavan'Andriamanitra fa tsy natao isy routine zany ny fiainanao, natao isy zava-baovao fa zao raha vao tsy mifantoko tsika amin'izay toerana misy antsika sy izay nomen'Andriamanitra antsika androany dia ohatrany hoe tsy zavatra miova eo nefa Andriamanitra tianao zavatra ary ny anton'le fifantohana ivoan'le zava-baovao tsy hoe ho atsika le izy fa misy fanjakan'Andriamanitra natao hitarinao ary ianao natao ho voatahiry ihany koa. Misaotra raha eo
amin'ny anaran'i Jesosy ny asarbidin'izao fotoana marain'izao nanairanao anay indray fa izahay dia natao hitoetra ao aminao voatahiry eo aminao tsy anao tsinitsinana anao adaladala ka hiala ao aminao ary ny programanao tsy hoe izahay ao aminao dia tapitra fotsiny fa misy olona be dia be araka ny teninao Jesosy hoe mbola misy ondro maro andiany izay tsy miaraka amin'izy reto fa mbola ho tafiditra ny anko izy ireo ara-potoana ny reto izay ho fantsina sy fitaovana tsara eo tananao mifantoka amin'izany motivation la moisson du Christ zay tianao hibanao anatinay ary izay moyen rehetra kosa tanteraka izay aoko votsitra eo amin'ny fiainana reto zanakao reto zany amin'ny hevitra amin'ny zotom-po amin'ny zavatra be dia be satria fantatrao tompo fa renay ilay fahamarinana hetsika hifanaraka amin'izay zay manomboka androany ary tsy anginginy tsy alazo tsy ho matimaty fa mamantatra tsara hoe zao ny programanao ary zao ny tianao atao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta amen. Mahazo toerana vetivety mahita fahatoato izy zava-baovao be dia be ho hita eo amin'ny fiainanao ho re avy aminao na fomba fiasa zany na fomba fiatrehana fiainana ary hifalitsika amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra asehony sy ataony. Amen. Misy zavatra tsaratsara kokoa azonao hirosoana. Mety efa tsara ny fiainanao androany fa mbola misy tsara kokoa. Mety efa mety ny fiainam-bavaka koa fa mbola misy tsaratsara kokoa. Fifandraisanao amin'Andriamanitra mbola misy tsaratsara kokoa. Atsarao ny zavatra rehetra. Amen. Tonoana ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsiraray avy voatany fanahinao voatany ainao voatany koa ny tenanao esorina ny aretina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy tonoana ny fatateran'ny programan'Andriamanitra ho tsaronao vao maraina sy amin'ny fotoana rehetra fa misy fijinjam-panahy an'rahan'i Kristy atsika miaraka raha ho amin'izay ny zavatra eritreretinao dia tongava aminao arak'izay irinao tongava aminao arak'izay inonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsangano ny orinasa atsangano ny orinasa tsy miteny mitsangana ianao miamiany tsara oh là là misy exercice PDP mbola atsangano ny orinasa fa mila miasa ny zanak'Andriamanitra mila voataiza ny zanak'Andriamanitra raha ianao io manangana orinasa sekoly maraina daholo mpiasa rehetra aloha dia miafrete bus ianao ambany indrindrindrindra larbi sarotiny amin'iny saka larbi io dia feno bus atsy ambadika tsy maintsy mitady toerana malalaka amin'ny satria maninona mivavaka daholo aloha mpiasa fo mandeha miasa tsy azonao verika ne ny compétence sy ny performance ny olona avy mivavaka izany zavatra adiny dimy mampitabataba mpampiasa tsofon'le olona avy mivavaka 30 minitra anatina tsikitsiky dia mbola mifanao donatany le mpampiasa sy le mpiasa avy eo. Alleluia. Tatsika hitsangana ary dia andray tsodrany tonoana aminaran'i Jesosy ny fahataterahany fitehirizana anao ary ny fahataterahany fampiasan'Andriamanitra anao hamonjy fanahy very mahita ny fijoroanao fa tsy anao adaladala ianao misokatra amin'ny masom-panahinao ahita fa ny destin anao misy talenty izay tian'Andriamanitra ampiasaina avy ao anatinao mba hahafahan'le fijinjam-panahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho tanteraka sy ho lavorary amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Manomboka andro maraina tsofina rano tsisy routine zany fiainanao eo amin'ny fiainatokantranona io manomboka izy famenombelomana sy fiainana izy zava-baovao manomboka hibitsika Andriamanitra izy zavatra tsy eritrereto sy tsy ampozinao hitondra fiaingana sy fanomboana vaovao ao an-trano amin'ny anaran'i Jesosy satria an Jesosy ianao tonona fatateran'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Zareo ary mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary mifahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen.